eo amin'ny tontolo ny lakozia sy ny sakafo kosa indray dia metimety ny fidiram-bola rehefa andro raha alahady raha ho amin'ity trano fisakafoanana iray etsy Ambondrona ity noho ny antony maro dia miroborobo ny mpanjifa mangony fotsiny komando ho an'ireo fianakaviana mitady sakafo matsiro. Nitsidika ity trano fisakafoanana etsy Ambondrona ity indrindra ny mpanao gazetintsika teto amin'ny MATV. Mety ny tsena rehefa andro alahady raha atao amin'ity trano fisakafoanana iray etsy Ambondrona ity ny resahana. Miroborobo tokoa ny mpanjifa amin'io andro io. Matetika tokoa rehefa avy miangona dia tsy afaka manao lakozia ny fianakaviana. Etsy andanin'izany maro ihany koa ireo te hihinana sakafo matsiro rehefa alahady ny andro. Tsy voatery ho tonga sakafo ihany koa nefa ireo mpanjifa noho ny antony maro tsy azo anoharana kanefa efa niomana amin'izany ity trano fisakafoanana ity. Raha hoe ny olona miditra tonotony fa ny ankabeazan'ny komando zany par telefôna daholo. Ohatran'izao hitanareo izao telefôna daholo ny client miantso hoe naterana sakafo aty ohatr'izany. Maharaka izay maharaka tsaraka. Misy ohatra hoe traitement spécial ve ampitomboana ny sakafo zany rehefa alahady hitrehana izay. Misy mihitsy ny weekend sabotsy zany izay dia efa manao mise en place maromaro. Satria bebe ihany dia olona miantso rehefa alahady ohatr'izao. Ny ankabeazan'zareo moa ny mandeha mivavaka ohatr'izany dia avy any komando fotsiny dia aterana ohatr'izay. Fa raha hoe miditra misakafo eto zany vitsivitsy fa ilay par telefôna no be da be. Dia nareo manao livraison? Izay manao livraison. Hatraiza ny tratra rehefa manao livraison hoe tomate entina ihany ve sa? Tsy alavitra. Indraindray sasany any Avoloa, finansa etsy Antaninarenina, hatrany Vato, maromaro. Efa rehefa lavitra moa zany dia maka frais de déplacement zay. Fa raha hoe akaiky dia gratuit fa izay efa fahapohan'ilay olona fotsiny manome afara. Efa manana ny lazany ity trano fisakafoanana ity ka isan'ny antoky ny fahatsaran'ny tsena zany rehefa andro alahady. Efa nametraka amin'ny paikady ara-barotra mampiavaka azy ihany koa ity toerana fisakafoanana ity amin'ny alalan'ireo sakafo maro samihafa azo hisafidianana izay efa mahatratratra amin'ny 3 any ho any. Ahitana sakafo Europeanina, sinoa ary malagasy ihany koa. Tapitra ny vaovao zao alina izao ry mpijery ajaina isaorana isika tany tokantrano tany naritra nijery hatramin'ny farany mamy fotoanaro ny tenako amin'ny manaraka indray ny fandarana kosa mitoy hatrany ato amin'ny fahitalavitra MATV. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.